Akoatra izay fitsidiana ny sekoly izay dia niona tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny CSM na ny Cour suprême de la magistrature ihany koa ny filohan'ny République Rajoelina tamin'ity androany ity teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroatra. Amin'ny mahafilohan'ny CSM azy sy ao anatin'ny fitaom-pivorian'ny CSM dia niara-nidinika ny fomba ahafahana manatsara ny tontolon'ny fitsarana amin'ny lafiny rehetra, ny ahafahana mametraka fitsarana lavitra ny kolikoly, manaja ny zo maha-olona fa eo ihany koa ny anafainganana ny raharaha-pitsarana eto Madagascar ny tena votoantin'ny fionana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Mbola fanadihadiana hoentiny nateraka tomafy sy njara randriantsoatra any. Herinandro katroka androany izay no nidinan'ny filohan'ny République de Madagascar nijery fotony ireo voafonja teny an-tanimora. Tamin'io fotoana io no nahitany sy niainany ny ngidin'ny fiainan'ireo voafonja ao. Saika ny iray apa-efatra ireo voafonja ireo ihany no voatsara ho ny filoha ary mangany fotsiny tsy fahatomombanan'ny fiainana maha-olona. Raha mikasika ny fitsarana manokana dia misy ezaka tokony ataontsika ny fampihenana ny sous-population carcérale izay teo moa zasy andriamato ministra sy ny procureur dia mijery fotony, mijery ny zavatra misy ao anatin'izany tontolon'ny fonja izany. Ao anatin'izany koa dia mifampivoarana ny fampitovana ny fitsarana sy ny anivon'ny ireny fonja ireny. Anisan'izay zany rehefa nataontsika dia ny hoe fananganana fonja vaovao. Fa ny zavatra tanjona tiana apetraka dia ny hoe ny fandroana tanteraka ny tontolon'ny fitsarana amin'ny lafiny rehetra. Ny tsy fanaovana fandroana ivelany fotsiny ihany fa eo amin'ny lafiny maro, izany hoe fomba fiasa. Ny zavatra tsapa mantsy dia maro ireo voafonja sy mbola voatsara. Betsaka ny voatazona ponja fa mbola tsy voatsara ihany koa. Noho izany dia efa nijerena tamin'ny ministera tokony araikitra fa mila tsaraina ny fanafainganana amin'ny fitsarana ireny olona voafonja ireny. Raha ny totanisa eto amiko zao dia hoe ao amin'ny cassation fotsiny misy 4000 dossier so amarina nareo io rehefa avy eo isa taona izay hoe vary mangatsika. Izany zavatra rehetrarehetra any zany ho jerevantsika miaraka ny fomba anatsarana an'izany asa zany. Efa nisy ny fanapa-kevitra ny filoham-pirenena sy ny ministera ny fitsarana amin'ny ametrahana ny fitsarana manakaiky ny vahoaka na ny audience foraine ahafahana manafaingana ny fitsarana ireo voafonja. Ilaina nefa hoy ny filohan'ny République Rajoelina ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagascar amin'ny ankapobeny, ny anadiovana azy amin'ny kolikoly misy, ny ametrahana paikady maharitra amin'ny fanatanterana izany. Antony, niona tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny CSM androany tetỳ amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroatra. Araka ny fampiresantsika dia tokony hoe misy ny fionana matetika indrindra moa fa rehefa anatin'ny fotoana fivorinan'ny CSM toy izao izay anisan'ny lahara-pahamehana ihany koa zany ao anatin'izay fanatsarana ny fitantanana amin'ny firenena izay ka tsara no fampiresaka tsika ao anatin'izay tontolon'ny fanatsarana ny fitsarana izay satria moa ny fitsarana dia ain'ny firenena antoko ny filaminana ary fitaratra ny fivoarany firenena anankiray. Noho izany dia maro ny fepetra noraisina mikasika ny tontolon'ny fitsarana sy ny fanajana ny zoan'ny olombelona. Anisan'izany no endrasina ny tsika indrindra fa mitsara izay tsy amin'ny fitsarana ihany fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia ny ady amin'ny kolikoly. Ny tanjonsika zany dia ny hoe mba fitsarana tsy mitanila ny lavitry ny kolikoly ary lavitra fa tsisy ihany koa ny mizana mitanila arakan'izay fitenitsika malagasy. Nanambara ihany koa ny filohan'ny République de Madagascar fa isy ny fidirana ifotony izay ho ataony eny amin'ny fitsarana tsy ho ela ijeren'ny olana misy sy ny ahafahana mandray fanapa-kevitra amin'izay fanatsarana ho apetraka izay. Neken'ny filan-kevitry ny ministra Omala fananganana